Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia aka lohahevitra maromaro izay ho tanisaintsika mba ahafahantsika miroso ao anatin'izany taoba na ny fibebahana izany. Ilaza ireo manam-pahaizana raha mbola tsy tonga aminao ireto zavatra anankiroa reto dia mbola afaka mibebaka anao ary mbola manana fanantenana fa ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebahanao. Inona ny voalohany? Ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe inna Allaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia vonina handray ny fibebahan'ny mpanompo anankiray raha ohatra ka mbola tsy tonga eto amin'ny tendany ny fanahany. Zany hoe rehefa mbola tsy maty izy ka vonina ny roso tao anatin'ny fibebahana ka nibebaka dia tombo Allah vonina ny handray izany fibebahany izany. Faharoa dia ny teny ihany koa mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe man taba qabla an tatla shams min maghribiha taba Allahu alayhi. Zay olona nibebaka tamin'ny Allah mialoha ny posahany masoandro avy any andrefana dia tompo Allah subhanahu wa ta'ala mamela sy mandray an'izany fibebahany izany. Ny fivoahan'ny masoandro avy any andrefana dia ny fiafarahany izao tontolo izao na ny farahandro. Raha mbola tsy tonga amintsika zany ireo zavatra anankiroa ireo dia mbola vonina tompo Allah handray ny fibebahantsika. Voalohany tenentsika teo dia ny fahafatesana. Raha mbola tsy tonga aminao ny fahafatesana ka mibebaka anao dia raisiny Allah. Ary ny faharoa rehefa mbola tsy tonga ny farahandro dia mbola raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebahana izay ataontsika. Ka andao tsika hibebaka amin'ny Allah. Ninona fahotana izay vitanao? Satria tompo Allah ny teny ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Teneno amin'izy ireo ry Muhammad amin'ireo mpanompoko izay nanao tsirariny tamin'ny tenany, zany hoe tamin'ny alalan'ny fahotana mamoafady, fahotana goavana, la taqnatu min rahmatillah, azakivy manoloana ny famindram-pony Allah sy ny famelany, inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Tompo Allah dia mamafa ny fahotana rehetra. Ao anatin'ny volana Ramadana antsika ankehitriny, volana ny tauba, volana ny fiverenana amin'ny Allah. Maro izay hadalana, izay fahadisoana, izay fahotana vitantsika 12 volana lasa zay. Ka ao anatin'ny ray volana ny fiverenana amin'ny Allah, fanaovana tauba amin'ny haratsiana rehetra izay vitantsika. Rehefa vonina anao hiditra ao anatin'izany fibebahana zany dia misy fepetra anankiefatra notakiana aminao. Fepetra voalohany dia al-iqla'u ani dhamb, ny fitsaharanao avy hatrany amin'ny fahotana izay nataonao. Raha nijangajanganao teo aloha dia mitsahatra avy hatrany amin'izany fijangajangana. Raha nisotro toaka dia mitsahatra avy hatrany tsy misotro toaka. Raha nangalatra dia mitsahatra avy hatrany amin'ny fangalarana. Raha nandeha amin'ny mpimasy mpiskidy dia mitsahatra avy hatrany tsy mandeha any intsony ianao manomboka ankehitriny. Zay ny fepetra voalohany. Ny fepetra faharoa dia an-nadima ala ma fata. Mila manenina ianao tamin'ny fahotana izay vitanao. Tsy hoe ianao nanao fahotana dia mirehareha tamin'ny fahotana izay nataonao. Na nanao fahotana dia tantarainao amin'ny olona ambadika ato ambadika ary ny fahotana izay vitanao. Fa ny takiana fepetra faharoa dia mila manenina ianao sy mitomany tamin'ny fanaovanao an'izany fahotana izany satria zavatra mamoafady azahoana sazy amin'ny Allah. Ny fepetra fahatelo dia al-azmu ala adamil auda lil auda. Zany hoe maka fanapahan-kevitra anao fa tsy hiverina intsony amin'ny ilay fahotana izay vitanao na iny kidona na iny kiatra. Tsy hoe ianao androany
nanao tauba fibebana tamin'ny fijangajangana sy fandehanana amin'ny pomasy, de rehefa tapitra Ramadan miverina mijangajanga sy miverina mandeha amin'ny pomasy indray ianao. Tsy izay no takiany Allah. Fa ny fepetra fahatelo dia maka fanapahan-kevitra fa tsy hiverina intsony na inkidona na inkiatra. Ary ny fepetra fahaefatra farany dia raha ohatra ka ny fahotana izay nataonao misy fifandraisana amin'ny olona amin'ireo zavaboary eto ambony tany, de mila anao mandeha mifona sy mamerina an'izany zavatra zany any amin'ny tompony. Raha nangalatra zavatr'olona anao de avereno aminy ilay zavatra nangalarinao. Raha ohatra ka nanompa olona sy nanaratsy olona anao de mandany anao mila mifona any aminy. Raha nanao zavatra mety nampalahelo olona anao, ray aman-dreninao, de mandehana anao miverina any. Tapitra izay fepetra fahaefatra zay, lasa am'izay anao miroso any amin'ny Allah. Ny fanaovana tauba na ny fibebana dia azo atao amin'ny fotoana rehetra, na amin'ny maraina na amin'ny atoandro, na amin'ny hariva na amin'ny alina. Fa ny fotoana tena tsara kosa araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia amin'ny ampahatelo farany amin'ny alina, zany hoe manomboka eo amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 4 maraina. Satria amin'ny fotoana io Tompo Allah subhanahu wa ta'ala de midina amin'ny lanitra voalohany, ary miantsoantso izy amin'izay fotoana zay moa ve misy ny mpibebaka ka hamela ny elony zao androany, misy ny mpanao doan ka hamaly ny doany zao androany, misy ny mpanao ratsy ka hamafa ny fahotany zao, misy ny mitaraina ka hamaly ny fitarainany zao. Isaky ny alina manomboka amin'ny 2 maraina ka hatramin'ny 4 maraina de Tompo Allah midina eo amin'ny lanitra voalohany araka ny voalazan'ny hadisy ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam handray ny fibebantsika. Ka amin'izay fotoana zay mifoazy anao amin'ny 2 maraina, amin'ny 2 maraina, amin'ny 3 maraina rehefa hivonina hibebaka amin'ny Allah. De ny zavatra zay ataonao mandeha manao odo. Vita ny odonao dia manao salat 2 rakana rak'atayn. Vita ny salat 2 rakanao, mitodika amin'ny qiblanao, mipetraka anao amin'ny toerana zay tsy de hitan'olona loatra, mibebaka amin'ny Allah, tadidio avokoa ny fahotana rehetra zay vitanao. De lasa anao mifona amin'ny Allah, mibebaka amin'ny Allah, mitalao amin'ny Allah, mitomany manenina tamin'ny fahotana zay vitanao. Ao anatin'ny 10 minitra, 15 minitra, 20 minitra nitsasakadinao mitaraina amin'ny Allah no sady mibebaka tamin'ny fahotana rehetra vitanao, fa insha Allah de ho raisiny Allah ny fibebanao. Rehefa tapitra zany dia tonga ny maraina mba andraisany Allah sy azahoanao antoka fa voarainy Allah ny fibebanao, de mamoa sadaka anao amin'izay fotoana zay. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam niteny amin'ny hadisy manao hoe wa atbi'u sayyi'ata alhasana tamhuha, ary manome asa soa ny fahotana vitanao mba hamafa azy. Ka anisan'ny asa soa tsara indrindra tiany Allah, mamafa ny hatezerany Allah ary mamafa ny fahotana de ny famohanao sadaka. Ary mbola niteny Allah amin'ny suratu Hud manao hoe innal hasanati yuzhibna sayyi'at, ny hatsarana de mamafa ny haratsina. Ka ny fanaovana asa soa anankiray indrindra ny tauba de mamafa ny fahatezerany Allah. Ka rehefa avy ny bebaka anao tamin'ny alina de mamohanao sadaka, na de 500 ataon'olona frembis fotsiny, na de 5000 isotroan'olona sakafo na jus fotsiny amin'ny hariva amahany zany iftar zany, efa sadaka zany ary efa voarainy Allah subhanahu wa ta'ala. Tadidio tsara ripiny Islam, fa rehefa nanao an'izany fibebana zany ianao, rehefa nanao an'izany fihetsika tsara sy mahafinaritra zany ianao, de ho raisiny Allah subhanahu wa ta'ala ny fibebanao, indrindra tsika ao anatin'ny volana Ramadan, indrindra tsika anatin'ireo alina 10 andro faharoa amin'ny volana Ramadan zay misy ny famelan-keloko ny Allah, de tadidio tsara fa voaray ny taubanao. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, anisan'ny valisoa azo amin'ny fibebana de miteny izy manao hoe at-taibu minadh-dhambi kaman la dhambala. Ny olona nibebaka tamin'ny fahotana izay nataony
de tahaka ny tsy nanao an'izany fahotana izany. Ka insha Allah atsika rehetra hitao anatin'ny fibebahana, atsika rehetra hiverina amin'ny Allah, atsika rehetra hitomany amin'ny fahotana zay vitantsika, fa insha Allah ho voafafa ny elontsika miala ny Ramadan, madio ny takelaka misy n'ireo asa ratsy izay ao amintsika. Insha Allah raha ampisy dia misy video hafa indray hoentintsika eto, ka misaotra naraka an'izany hatramin'ny farany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.